Faly miarabantsika rehetra ny to amin'ny fanahy ary afaka mitokana ho amin'izao fotoana izao anatanteraka ny fanompoam-pivavahana izay ankalazantsika an'Andriamanitra iaonantsika amin'ny Tompo andrenesantsika ny teny anandratana vavaka ary anasan'ny Tompo antsika koa iray latabatra aminy na eto ianao na ny tokantrano dia ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy Tompontsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny salamo 5:100 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7 ary ny andininy 10 no iarantsika midera sy manandratra ny Tompontsika. Anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Ny taranaka rehetra samby dera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana ny habe ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao. Jehovah, mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotranao. Amen. Asandratray tokoa ankalazainay ary derainay ianao ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra.
rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Omenay anio ary atolotra ianao feno ny fahalebiazana sy ny fiandrianana Tompo. Satria sitraka ao indray ny ampiray anay ho eto amin'ity toerana ity, ka hanome voninahitra anao amin'ny vava iray sy saina iray, ary hanompo anao amin'ny fo falifaly sy feno fandroratena no ny asan'ny fananao masina. Dia rainay ianao no ny asanao mahagaga, izay nanafaka izao tontolo izao tamin'ny tsy fisina, tamin'ny fahariana, ary namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ka mbola hitarianao indray ny olombonjena ho amin'ny fitsaharanao no ny asan'ny fanahinao masina izay mampivelona anay ny teninao. Misotranao izay no ny fitahim-panahy rehetra izay velomana isan'andro, ka namasinanao sy arovanao ny fananay sy ny ainay ary ny tenanay, mba ho tanteraka miandry ny fiavian'i Kristy. Ko mangataka aminao izay ray io, manatrehanay, ary avao sy ampitomboy ny finoanay anao mba handraisanay sy velomanay ny fitsaharanao, iainanay ny mandrakizay manomboka eto. Mahatoky ianao ilay efa nifidy anay sy mamory anay amin'izao fotoana izao, mba handraisanay zany asanao zany amin'ny fahafianoana. Dia ho anao ao amin'ny Jesosy Kristy ary miaraka amin'ny fanahy masina, ny saotra, ny laza, ny fakasitrahana. Amen. Petraka isika. Riavana, enoy amin'ny mpanajana sady amperitra retana tsara ny teny avy ao amin'ny soratra masina, manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho amintsika indray amin'ity Alahady tolakandro ity. Zao no lazain'ny Tompo: ho vaozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo sandriny ka miala amin'ny Tompo ny fony. Ho tahina kosa izay olona matoky ny Tompo dia izay manao ny Tompo ho tokony. Mieritreritra izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ary mandinika lalana eo am-pontsika ao, ny faniritsika, ny etaetam-pontsika, dia andeha ho raintsika. Hira 7:112 ny tsakotsako ary indrindraindrindra mandray zany tenin'ny Tompo zany isika. Oh
raha io ianao no nahary anay a ary efa napetraka ao aty anatinay ny fanirinany mandrakizay ny hanana fiadanam-po ary mikatsaka izany avokoa ny olona eo amin'izao tontolo izao izay koa tahako izany nefa tompo miariary eo anatrehanao ny tsy fahatanteranay nisokatra eo anolonao ny fonay dia fantatra ao tsara fa na maniry hanana ny fiadanana zay dia tsy ny lala ny fiadanana ny zoranay fa ny lala ny ozina ny lala ny fiviliana ny lala ny fanoerananao matetika indraindray tsy tsapanay akory fa mifanarana ny sitraponay dia ianao mihitsy no lavinay ny teninao mihitsy no akifikay ary ny sitraponay no ataonay eo ambonin'ny sitraponao tompo matahotra zahay raha nandre ny teninao satria tsy nay nitoko feno taminao nitoko tamin'ny saina sy ny fahaizana ary nanankina ny olona mipetraka amin'ny fiainanay eo amin'ny namanay eo amin'ny manodidina anay ary rehefa tsy nahita zay nahafapoko zay vao mitodika aminao manjary ampikambiny teo amin'ny fiainanay ary farany teo amin'izay nidodidodonay ianao Andriamanitra sy ny sitraponao na izany aza nefa dia mahazo toko zay tompo fa tsy tonga anameloko anay avy hatrany ianao fa te hitady sy hamonjy ny very tahaka anay manindrona ny fonay amin'ny teninao ianao mankarary anay mba aizanay kosa miverina aminao ilay tompony fiadanana miverina aminao ilay manome ny fahatanterahana mitodika aminao ilay loharanony fitsarana tompo manatona anao zay miaiky fadiso tsy tanteraka teo amin'ny fanarananao tsy tanteraka teo amin'ny fiankinana feno aminao tsy tanteraka teo amin'ny fanaovananao ho loha laharana ary ho manontolo ny famonjenanay nefa mankany amin'izy zay tompo ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ka dia eno ny vavakay eno ny fitarainanay eno ny fekenay eloka ary avaozy ny fanainay mba handeha amin'ny kery vaovao indray amin'ny fanarananao miaraka ny fiangonana rainay be famindram-po mitalao aminao zay mamelany elokay diovy zay ho afapahotana sasao zay mba ho afakeloko ary avaozy ny fanainay mba hovenoka anao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao amen It's
ry havana malala tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay Andriamanitra ary zany no ampaharetan'ny FANOMPOA amintsika ary zany mbola navozan'ny antsony mba ahazoantsika manatona azy kosa ka mandray ny famelan-keloka ko anao izay mibebaka marina enoy amin'ny fisaorana enoy amin'ny pahatokina ny teny anambaran'ny tompony fitiavana ianao tsy miova ny ananganany ianao indray ary anomezany ianao ny famelan-keloka iara-mitsangana isika hoy ny tompo na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany nisahirana mitondra anareo izaho no nanao ka izaho no hitrotro eny izaho no hitondra sy hanafaka ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo voavelany elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona sady masina ho antsika. Alleluia. Midera ny tompo. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ty ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. Petraka isika. Efa navelan'Andriamanitra ny elontsika ary nidiovy ny fotsika noho ny fahasoavany. Izao sika dia afaka andre, andray ary velona ny teniny. Mialoha ny akarany tompon'anjara hoe ity hitarika antsika mivavaka sy hamaky ny soratra masina dia ataontsika ny hira izay efa voatondro. Te
Miara-kivavaka isika. Dia mbola hiara-kivavaka isika. Ray io saotranao izay satria mbola omenao izao fotoana izao ahafahana indray mandray ny teninao. Tombontsoa anay tokoa izany Tompo, satria fotoana nivozana hery sy fahalalana tsaranao ry Jesosy Tompo. Koa mangataka anao izay Andriamanitra, sokafo ny masonay, ahafahanay ny zava-mahagaga ao anatin'ny teninao. Amin'ny anaran-tsoanao ry Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maka ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky ny mpaminan'ny Zakaria. Zakaria toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny 10. Zakaria toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia indrindra ry Ziona zanaka vavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanaka vavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia boriky tanora. Ary ho foanako tsy hisy kalesy intsony Efraima, na soavaly any Jerosalema. Ho foanana koa ny tsipika fiadiana, ary teny fiadanana mijentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatrany amin'ny faran'ny tany. Dia mbola tohizantsika amin'ny famakiana ny teny. Izany dia hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny 17. Romanina toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 17. Fa ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary ny fanahin'izay manangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra tao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Mitsangana isika mialoha amakiana ny filazantsara dia ataontsika ny hira izay voatondro. Dia mbola toizantsika ny vaky teny ao amin'ny filazantsara ny atao amin'ny Matio toko 2:12 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7 farany. Matio toko 2:12 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: midera anao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafenonao tamin'ny endry sy ny manan-tsana izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko,
fa izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotra ny ray koa ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka anehoana azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziokako ka mianaramiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Amen. Fa raika sy telonjato ny andininy voalohany izy fahadimy. Raika sy telonjato ny andininy voalohany, andininy faefatra azafady izy fahadimy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Zany no afatry ny tompo sy antsony tompo antsika amin'ity Alahady fa 5 ny volana Jolay ity. Ny fanahy masin'Andriamanitra ne hanazava sy hampahery antsika, azaontsika mandray tsara ny antsony tompo ary azahoantsika mamaly zany ka andraisantsika ny tena fitsaharana. Amen. Mipetraka isika. Ny bokin'ny Zakaria mpaminany izay novakina tamintsika teo dia anisan'ireo boky antsoina hoe mesianika, zany hoe manambara sy manomana ho amin'ny fahatongavan'ny Mesia, dia Jesosy Kristy zany. Voalaza ao amin'ity toko 7 novakina teo ity fa fiadanana ny votoatin'ny asa sy ny fanomezan'io Mesia io, iteny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny filazantsarany Matio dia tsy miresaka firy ny amin'ny fiadanana. Indroa monja ao amin'ny toko 10 izy no miresaka ny amin'ny fiadanana. Ny ray moa dia baiko ho an'ny mpianatra hoe rehefa mandeha makany amin'ny tokantrano anareo dia tononao ny fiadanana. Ka raha mendrika ilay olona ao tokantrano dia toetra ao ny fiadanana, fa raha tsy mendrika kosa dia hiverina hiaraka aminareo ny fiadanana. Ny faharoa dia izay ilazany fa tsy tonga hitondra fiadanana izy fa sabatra. Inona no azo raisina ao anatin'izany? Voalohany
miankina amin'ny zay mandre na anononana ny fiadanana ny fandraisana ny fiadanana. Tsy automatika io fa miankina. Raha mendrika ny ao an-trano dia mitoetra ao ny fiadanana. Raha tsy mendrika izy dia mivoaka miaraka amin'ilay nanonona ny fiadanana ny fiadanana. Ary ny faharoa dia ambaran'ny tompo fa io fiadanana io dia zavatra izay tsy raisiraisim-pona. Tsy zavatra izay omemem-pona na dia maimaim-pona azy. Fa mila mahafantatra tsara ny lalana ho amin'izany. Hoy aty hoe indroa monja matio no miresaka ny amin'ny fiadanana. Marika moa dia tsy niteny mihitsy fa i Lioka sy Jaona kosa dia niteny imbetsaka mikasika izany. Fa ao amin'ny Matio ny antso mazava nataony ho an'ny olona dia ny hoe mankanesa ty amiko hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ny mpandinika dia milaza fa ilay fiadanana izay nampanantenainy Zakaria ihany io ambara amin'ny teny hoe fitsarana eto amin'ity Matio 20 ity. Misy fihavana kely kanefa dia azo ambara fa ilay fiadanana io ihany no ambara ao amin'ny Matio 20 hoe fitsarana. Ka inona moa ny fitsarana? Ao amin'ny boky Genesis no ahitantsika azy voalohany. Ary tamin'ny andro 7 dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsahatra tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Hitantsika ao anatin'izany fa mifamatitra amin'ny asa ny fitsarana. Ny olona miasa no men'Andriamanitra fitsarana ary ilay Andriamanitra natotosa tsara ny asany, afa-po tamin'ny asany no marina koa miaina ny fitsarana. Ary dia natao famantarana teo amin'ny tompo sy teo amin'ny Israely izany, teo amin'ny fanajana ny andro sabata izay fantatsika fa isaky ny 7 andro. Na koa ny fanajana ny taon-tsabata izay isaky ny 7 taona. Natao famantarana izany mba hatsiarovany Israely fa tahaka an'Andriamanitra mihitsy izay ny asa nandritry ny herinandro, mahita fitsarana amin'ny andro 7 dia tahaka izany no hitahian'Andriamanitra izay rehetra miazona ny fanekena ka hahazo vokatra tsara izy, hahalavorary ny ataony izy, tsy ny sasatra foana izy na ny asa talata araka ny tentsika malagasy, fa misy vokatra, misy fahafampo, misy fiadanana ateraky izany asa izany. Ary dia izay ilay antsoina hoe fitsarana. Ny fitsarana dia tsy inona fa fanomezan-toky avy amin'Andriamanitra, fa miay sy miantoka ny olony izay mandeha sy manaja tsara ny fanekena Andriamanitra. Araka izany dia fahatanterahana sy fahalavorariana izay mitondra fifaliana, mitondra fiadanana ary fiadanana maharitra eo amin'ny olona, izany no fitsarana. Endriky ny tsy fisian'ny fitsarana ny aretina maro izay miseho, tsy mahita tory, sendasendatra, ary ao ireo aretina psikosomatika marobe ary tsy lazaina amin'ireny
ny stress sy izay aretina rehetra manodidina nyzany. Ny olona nandray ny fitsaharana dia mahatsiaro fahafampo, mahazo vokatra tsara, ary indrindra mahita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, hanika dia mahita fahasambarana amin'izany. Dia antsoina izy hoe olona miadana. Olona miadana. Ary izy zany tsy mitady fiadanana, mitady fiadanana daholo ny olona. Tsy hitako izay olona tsy mitady fiadanana. Dia hoy ny Tompo hoe makanesa ty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, zaho no anome anareo fitsarana. Misy andraikitra romo miavaka tsara ambaran'ity antsony Jesosy ty, ary fonosiny teny hoe fanekam-pihavanana, alliance, testamenta isika. Voalohany, asan'Andriamanitra, fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fitsaharana. Tsy avy amin'ny olona zany, sady tsy hain'ny olona. Rehefa niteny momba ny fiadanana ny Tompo dia hoy izy hoe fiadanana no nomeko anareo, ny fiadanako no nomeko anareo. Ary rehefa manazava zany Paoly dia milaza ny hoe ny fiadanan'Andriamanitra izay manoatra noho ny fahalalana rehetra. Zany hoe mihoatra lavitra noho izay takatry ny saintsika, mihoatra lavitra noho izay azontsika eritreretina, mihoatra lavitra noho izay azon'ny olona heverina sy atanterahana, mihoatra lavitra noho izany ny fiadanana. Ary tahaka izany koa ilay fitsaharana. Araka izany, asan'Andriamanitra, fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra zany. Kanefa misy andraikitra roa iaho teo mifamaly. Zay ny anjaran'Andriamanitra. Fa inona kosa no anjara avy amintsika? Dia ny finiavana sy ny fanekena hanatona ny Tompo makanesa ty amiko. Ary zay no mahatonga azy ho fanekena. Ny fanekena tsy mandeha ila, fa faneken'ny olony roa. Ary ny roa dia samy manana izay anjara tandrify azy avy, ary mifamaly ireo. Araka izany, ity antson'ny Tompo ity dia antsom-panekena, antson'ny fifanekena. Ka izy ary no antsona eto. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra, manazava fa tsy misy olona tanteraka na iray azy, tsy misy marina na dia iray azy, hoy ny epistily ho an'ny Romana. Ary hoy Jaona ao amin'ny epistily voalohany nosoratany, raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Inona moa ny dikany hoe manota? Ny teny fototra ilazanany teo manota dia tsy nahatratra ny tanjona, raha la cible. Araka izany ny manota eo anatrehan'Andriamanitra dia ny olona izay tsy nahavita, tsy nahatanteraka izay nandrasan'Andriamanitra taminy. Izay antony ny antson'Andriamanitra azy. Dia hoy ihany ny Jaona ao amin'ny epistiliny ao, raha hoy isika tsy nanota isika, zany hoe nahatratra, vitako daholo izay nasain'Andriamanitra nataoko, tanteraka daholodaholo, dia mampandainga azy isika. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Jaona voalohany, toko voalohany, 9:9 sy 9:10. Araka izany, isika rehetra no antsoina eto, makanesa ty amiko ianareo rehetra, na mpitandrina, na loholona, na dekona, na mpandray mifanasan'ny Tompo, na mpiandry, na mpiangona isan'andro, na vahoaka tsotra, tsisy tsy concerné ao anatin'izany. Makanesa ty amiko ianareo rehetra, satria samy miasa fatratra sy mavesatra entana avokoa. Raha vitantsika nge ny sitrapon'Andriamanitra, ary vitantsika ny fanaranan'ny Tompo tamin'ny herintsika tsy nidina tetiny Tompo e. Ary tsy nanaikompo teo amin'ny azo fijaliana. Rehefa
ny tenin'Andriamanitra sy ny baiko ny Adama sy Eva ka nanjary nalalavitra sy ny hery an'Andriamanitra azy dia rava le fiadanana izay napetraky ny tompo teo amin'ny tontolo ary dia ravako le fitsarana izay lova napetrak'Andriamanitra taminy. Rehefa napetrany tao amin'ny saha edena tao izy dia safinonokany izy tsisy ny tantara mihitsy ny soratra masina fa nijalona sahirana izy tao tsia fa nomen'Andriamanitra azy daholo izay rehetra nilainy fa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra ary rehefa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra rava potika le fitsarana nanjary fahoriana fahasairanana sy fahombiazana zany no nanjaka teo amin'ny fiainany mba niezaka izy heren'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy azo herena niezaka izy anafina ny henatra fa tsy maintsy Andriamanitra ihany nanao takokenatra ho azy tsy hay ary iso fa izany lova ratsy zany dia tiany tompo tapahany ka ny rano zanany amerina indray zany fitsarana zany makanesa ty amiko zaho anome anareo ny fitsarana isika rehetra ny concerne amin'izany zao anefa tsy afaka manatona ny tompo isika tsy afaka manatona ny tompo amin'izao sika hoe ty ady andeha fotsiny fa mitaky fanetretena izany tsy maintsy miverina tahaka ny zaza ianareo ny tompo vao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny zaza izay miankina sy mitoky amin'ny olon-dehibe ary eto ny olon-dehibe dia ny tompo ny olon-dehibe dia Andriamanitra ary ny zaza isika ahoana moa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny mandetry tena saotranao aray no nibavaky ny tompo saotranao ah fa nafeninao tamin'ny manan-tsaina sy n'olon-kendro zany fa kosa ny sokafanao malalaka ho an'ny zaza madinika sambatra ianao raha mahatsiaro zaza sy kely sambatra ianao satria ho anao ny fanomezan'Andriamanitra sambatra ianao raha mahatsiaro zaza sy kely tsy tanteraka fa ho anao ny antson'ny tompo ary ho anao le fanomezana zay omanina zaho anome anareo fitsaharana ka ahoana ary no azahoana mandray izany fitsarana izany mila finiavana sy fanapahan-kevitra finiavana sy fanapahan-kevitra ary anika mety efa amin'ny fo zany antso zany fa tsy amin'ny saina fotsiny na amin'ny sofina fotsiny ny fo amin'ny baiboly dia ilay toeran'ny fanapahan-kevitra ilay toeran'ny finiavana le siège de la volonté le centre de notre motivation zany lay fo any miantefo zany antso zany ary araka ny lazaiko teo miantefo amin'ny fo zaza ny fo njaza lay fo manoa lay fo manaiky ny mahakely ka manaiky ho karakarainy lehibe ry havana tsy afaka manatona ny tompo isika raha tsy miala eo amin'ny toerana izay misy atsika tsy afaka manatona ny tompo isika sady te hitoetra ihany eo amin'ilay toerana misy atsika eo tsy maintsy mandao ny toerana misy atsika isika ary zany fialana izany no préalable ao amin'ny fandraisana ny famonjen'Andriamanitra raha ny antso any Abrahama ny tompo dia ozy miainga ianao miala amin'ny taniny rainao sy ny tranony rainao miala tsy tonga tany amin'ny tany nampanantenaina azy Abrahama raha tsy niala teo izy ary zany koa ny hevitry ny atao hoe fiangonana eklesia ilazana miala
niala tao amin'ny mahay tena ny tena makany amin'ilay trano aoron'Andriamanitra, trano fanahy aoron'Andriamanitra, dia ny fiangonana zany. Zany no hevitry ny fialana tany Egypta, izay mbola mahatonga atsika. Manaja ny andro fahafito, saingy tsy ny asabotsy fa ny alahady. Satria ny asabotsy izay atsiarovana ny fahariana tany am-boalohany dia nivadika alahady kosa, satria tamin'ny andro voalohany, tamin'ny herinandro Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, nanome antsika fiainana vaovao, nahary antsika ho vaovao indray, récréation. Zay ilay sabatatsika alahady. Raha ny fahavalo tany Egypta, ny fahavalo ny zanak'Israely, ka nanafana azy, ankalazany ny fanajana ny sabata, amintsika kosa tsy fahavalo avy any Egypta, fa ny fahafatesana sy ny firongony. Zany ny resen'i Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy, tamin'ny andro alahady. Zany ny fanafahana antsika. Rehefa vita zay parenthèse zay, ahoana no anatonana azy? Hoe aho tsy maintsy miala. Ary inona ialany izao tontolo izao? Misy heviny telo efa nazavaiko tetiny izao tontolo izao. Ny voalohany dia izao tontolo izao zay zavaboarin'Andriamanitra, tsisy maharatsy azy. Asan'Andriamanitra io, na dia simba aza no niota. Tsy io ilay izao tontolo izao resahana eto. Ny izao tontolo izao faharoa dia ny olombelona rehetra eo amin'izao tontolo izao. Io ny antefany ny fitiavan'Andriamanitra ka nanyrahany zanany, natonga ny filazantsara iteny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho faty izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra io zao tontolo izao io, dia ny olona rehetra tiany, fa mandany fitiavany. Fa ilay izao tontolo izao fahatelo kosa dia ilay toeran'ny fanjakan'ny Satana. Satana moa ilay antsoina hoe andrinan'izao tontolo izao. Ny asany sy ny fototsy ny asany dia ny anohitra an'Andriamanitra ary ny animba ny asan'Andriamanitra. Zany no asan'ny Satana. Ary izao tontolo dia ao anatin'ny ozina satria tsy mitady an'Andriamanitra, tsy mijery an'Andriamanitra, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, fa manohitra an'Andriamanitra ao amin'ny asany, ao amin'ny fombany. Hanika hoy Paoly hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ry havana, tsy afaka manatona ny tompo isika raha tsy miala eo amin'izao tontolo izao, raha tsy miongotra eo amin'izao tontolo izao. Tsy afaka manompotompo roa isika. Karaha miteny tompo hoe mankanesa ty amiko. Eto milaza zany hoe miala amin'izao tontolo izao. Ary moa tsy zany no ambarany Jaona. Aza ty izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana an'Andriamanitra. Mankanesa ty amiko, dikan'izany miala koa eo amin'izay nandrava ny fitsarana. Ilaozy izay rehetra manakana ny fiadanan'i Kristy, ilay tsy hain'izao tontolo izao omena hitoetra sy hanjaka hafa ao aminao. Ry havana, mila safidy mazava izany. Mila fanapa-kevitra entitra izany. Mila finiavana tena haka ny disposition rehetra izany. Fitsaharana ny fampanantenana omen'ny tompo antsika. Ary safidy zany. Ary ny fampanantenana omen'izao tontolo izao kosa dia korontana, fahoriana, adila, fisarahana, fahaverezan-tsaina, fahafatesana mandrakizay, zay finosina ao anatiny hoe fahasambarana vetivety, fahazavana mitsilopilopy, fitaka sy lainga, ary fampiviliana ny fahamarinana sy fampiviliana ny
mazava an'Andriamanitra, ary zany ny atao hoe fahamazinana. Io zao tontolo izao io zay tsy haintsika edina, tsy haintsika resena io, fa ny tompony nanome an'io fandresena io. Eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana ho izy. Matoky za fa nareso zao tontolo izao. Inona moa no tianambara amin'izany? Eto amin'ity zao tontolo izao ity, tsisy promesy hafa, tsy misy afa-tsy fahoriana. Ko makanesa ty amiko fa izaho no manome fitsarana. Hoy aho teo mila fanapaha-kevitra sy finiavana zany. Ny manatona ny tompo, manaraka ny tompo, mino ny tompo, dia matoky fa afaka manafaka amin'izany izy. Ny manatona ny tompo, manaraka ny tompo, mino ny tompo, dia ny fandraisana azy ho tompo mihitsy. Matetika dia zava-dehibe eo amin'ny kristianina ny atao hoe Kristy mpamonjy. Hanika rehefa poritra izy, misy matery azy, rehefa voadony izy, rehefa misy izay mahory azy na tsy ampy eo amin'ny fiainana, midododo izy, miantso hoe tompo, tompo, ary mamaly reny ny tompo, mamaly ny tompo. Hoy ny hiratsika tsy nisy nahitam-pamonjena raha tsy tao amin'i Jesosy Kristy. Tonga hamonjy ny olona rehetra tokony izy, ary dia ambarany soratra masina fa nanome famantarana ao amin'izany signe. Ary ireo signe ireo nosotraniny ny boka, nosotraniny ny marary, natsangany ny maty, nomeny sakafo ny nona, nampianariny ny tsy mahay. Nataony zany, nataony teto fony nandalo teto izy. Zao anefa be dia be ny olona nanaraka azy noho ireo famantarana ireo. Ireo no natonga azy anatona azy, fa tsy Jesosy Kristy akory. Dia ny tompo hoe mitady ahy ianareo satria nahita famantarana. Tsisy famantarana omena anareo mihoatra noho ny an'i Jona. Ny tenany no ambarany amin'io. Izy maty ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ka mitandrina isika riavana. Sovariana isika. Ka everitsika fa le fototry ny famonjen'i Kristy dia le manasitrana n'le aretina atsy, le mba mahazo sakafo atsy, le manakitafy amin'ny itsy, ilay mahafaka mijamba na amin'ny fahalemena, etsetretsetretsetra. Tena mpamonjy izy ary manaiky anao zany izy. Saingy tsy zany ny tena fanomezan-dehibe hoentin'ny tompo. Eto ihany zany. Na dia natsangana tamin'ny maty aza Lazarosy, maty ihany izy aveo. Tsy fiainana mandrakizay ny fitsanganan'ny Lazarosy tamin'ny maty, fa famantarana signe. Toy ny mpanao manondro hoe eriny makatsy, ka hijanona pototry ny mpanao ve ianao rehefa mahita ety ny lalana makary? Tsia, tsy afaka mijanona eo. Ny zavatra alalan'ny maro ny tompo dia izy mpamonjy, fa tompo koa izy, tena tompo. Anarany avokoa ary asany avokoa ny mamonjy sy ny manjaka mahatompo azy. Ko raha ny faralavitana sy ny fisarana tamin'Andriamanitra nahatonga ny razantsika sy sika taranany, tsy ahita fiadanana, tsy ahita fitsarana, mitebiteby lava, manahy mandrakariva eo amin'ny fiainana, tsy mahita vokatra maharitra eo amin'ny atao, tsy manana fahatoniana sy filaminana, fa miaina ao anaty ady tsy mety vita, korotana tsy mety milamina. Dia hoy ny tompo fa tsy za, hoy ny tompo fa tsy ny boky, makanesa ty amiko. Ianareo rehetra tsy akanavaka, sans exception, fa izaho anome anareo fitsarana. Matetika ny fahampiretantsika vetivety amin'izao fiainana izao ihany ny manosika antsika hivavaka sy anatona ny tompo, fa tsy ny fikatsahana, ny fiadanany sy ny fitsarana omeny. Hoy Paoly hoe
raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mantra indrindra amin'ny olona rehetra isika. Hoy ateto tamin'ny lasa hoe manompoko izao ny fiainana mandrakizay. Manompoko izao ny fiainana mandrakizay. Manompoka ety ny fiainana mandrakizay. Ary omen'Andriamanitra anao izany. Omeny amin'ny alalan'ny fitsaharany makanesa ty amiko. Makanesa ty amiko. Iainana dia n'izao ny fiainan-danitra sy ny fiainana mandrakizay. Ka dia hoy ny tompo raiso zany fiainana izany. Raiso. Fa raha tsy azonao eto zany, tsy ho azonao mandrakizay. Raha tsy azonao dia ny eto ny fiainana mandrakizay, tsy ho azonao. Na oviana, na oviana. Koa tsy ny fivavahana itraitra, teren'ny fahampiretana, na fitadiavana izay azona izay ilaina vetivety fotsiny, no azohona mandray ny fanomezan'Andriamanitra. Fa ny fandraisana azy, onona sy anjaka fena ao anaty mihitsy. Ilay Imanoela. Ary anapaka eo amin'ny fiainana mihitsy ilay tompo sy mpanjaka. Ary ny fomba hafa izay ilazana azy dia hoe mivelona ny Kristy. Nanan'izany Paoly Dinikika, tsy za tsony mivelona, Kristy mivelona atao anaty. Ary raha Kristy mivelona atao anatintsika, mitoetra ao anatintsika ny fiadanana. Aorin'Andriamanitra ao anatintsika ny fitsaharana. Koa dia tsarovy ry havana fa mpamonjy tokoa izy, nefa tompo koa. Tonga anjaka ao am-ponao sy anjaka ao amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro, tsy manapataterana izy, mba hampiorina fiadanana isan'andro, ary ametraka ny fitsaharana, olova mandrakizay tsisy afaka manongotra. Makanesa ty amiko ny tompo, zaho anomenareo fitsaharana. Hoy ny hirantsika ao amin'ny 2:7. O mba raiso zao misy lovanao ao, indro Jesosy miandry anao. Izao tontolo izao dia mamitaka anao ka ilaozy fa so manindao. Izy miantso anao mba ho velona mandrakizay. Koa anio, raha iain'ny feony anao, aza manamafy ny fonao. Anio aza mangatakandro. Fa anio dia andro famonjena. Anio dia andro anavozan'ny tompo aminao indray, ny fanomezan'ny fiadanana, ny fitsaharany. Anio valio ny antsony. Makanesa ty amiko, izaho hanome anao fitsaharana. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahamarinana, ary hanome anareo hery ny-panahy. Azahoanareo mamaly ny antson'ny tompo, ary azahoanareo mandray sy mitahiry ny fanomezan-tsoa avy aminy, dia ny fitsaharana. Matoky ilay ny antso anareo, izy manome izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
Erantsika manonona ny fanekempinoana apostolika eo am-pitsanganana. Mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, matika nanelevana. Nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao any an-danitra, nipetraka ao ankavan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy any iavy tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny fahamelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Zao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana isika. Dia mbola mpifaliana trano ravana miara-banantsika anio amin'ny anaran'ny mpitarina sy ny komity FPMA Toulouse ho an'izay manatriketo sy ireo any amin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'ny alalan'ny YouTube. Vaovao nasionaly. Zaika be sampana vehivavy kristianina iraisana, sampana lehilahy kristianina iraisana. Fanampom-baovao. Ry havana, miarabantsika hatrany amin'ny fifalian'ny tompo. Fanampanazavana mikasika ny zaika be iarahan'ny SVK sy ny SLKI eto amin'ny FPMA
izay izotra ny 7 7 ary ny 8 oktobra 2020. Ny toerana dia any amin'ny ensemble scolaire la salle Igny 91 430 Igny. Ny fandaminana rehetra nataon'ny mpikarakara ny zakabe 2020 dia niainga tamin'ny petrakevitra hoe ho foana tanteraka ny valanaretina Covid-19 ary verina amin'ny laoniny ny fiainana andavanandro. Nametraka ny ihany anefa ny komity mpikarakara ny zakabe fa raha mbola mitoy ny fampianarana ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana sy ny falaviran'ny vatana distanciation physique dia mitaky fandaminana entitra ambonin'izany amin'ny fampitomboana ny isa sy ny lehiben'ny trano rehetra ilaina, fivoriana, fahasafoanana, fanompoam-pivavahana, fatoriana, ny fitaovana fitandremana sy ny fanadiovana ny toerana. Mitombo arak'izany koa ny vesatry ny asa sy ny fandaniana. Nandray fepetra toy izao ny komity aorin'ny faran'ny volana aogositra raha toa ka mbola mitoy ireo fampiarana ny famemperana rehetra ara-pahasalamana sy ny falaviran'ny vatana dia izotra amin'ny drafitra B na plan B isika izay efa tomboka miaraka avy hatrany ny fiarakarana ny andrindrana azy. Ny drafitra B dia ny fanatotosana ny zakabe amin'ny alalan'ny fifandraisana internet. Na izany aza dia mbola mitoy hatrany ny fisoratana anarana arak'izay efa voalaza teny aloha fa hatramin'ny 20 Jolay 2020 no fetra farany. Araka ny fandaminana natao, raha toa ka tsy tanteraka ny zakabe mifanandry tava dia onerana ny sarandasin'ny mpizaika. Mangataka antsika avy lavitra nefa mba handray ny fepetra mikasika ny famerenana ny sarandalana, condition de remboursement des frais de déplacement miaraka amin'ireo orinasa mpitanterana. Raha misy amintsika mila fanazavana fanampiny ry havana dia aoka izy ifandray amin'ny komity mpikarakara. Aoka samy mitondram-bavaka ity soritr'asa lehibe ity isika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny birao sy ny mpitandrina PIA. Fiofanana nasionaly ho an'ny fiangonana. Noho ny ame anara-pahasalamana dia atao visioconférence ny fiofanana mandritry ny 31e convention annuelle tarian'ny sampana fifoazana izay misokatra ho an'ny vahoakan'ny FPMA. Izy fiofanana fitaoam-bavaka maro azontsika arahana ny alatsinainy 9 Jolay ka hatramin'ny Alahady 12 Jolay amin'ny radio Anjomara, Vatsy sy Zoom. Ka izao ny fandaharana amin'ny efitra tolakandro sy amin'ny 7 alina dia isy ny fiofanana. Amin'ny 5 sasany ariva kosa dia isy ny atrikasa. Mba handaminana fizotra ny fiofanana dia nytany isika isoratra anarana any amin'ireo efa nalefany diako mivala amintsika na dia ireo koa ny sita fifoazana FPMA. Mila mametraka ny logiciel Zoom isika amin'ny tablette na smartphone na ordinateur. Aza misalasala mandray anjara fa tena mahasoa ny fampianarana. Vaovao tafo fisaorana fehim-pihavanana ho an'ny mpitandrina Élysée Andriamiandra, ho an'ny Flo Silofo Rajobelona sy ny birao ary ny komity FPMA Toulouse, ho an'isa nambaratonga FPMA Toulouse, ho an'isa tokantrano sy mivahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny FPMA Toulouse. Ry havana, midera sy mankasika an'Andriamanitra izahay tananomezany sy ny antsony ny reny malalanay kibo nofonosana sy loharano ny poerana. Dera laza ho an'i Jehovah tompony maro fa noho ny famindrapony dia tanteraka soamatsara daholo ny fikarakarana rehetra. Manotritra fisaorana eram-po eran-tsaina ho anareo FPMA Toulouse izahay. Mankasitraka ireo tenin'Andriamanitra sy ny teny mamy nozarainareo. Misaotra indrindra ny amin'ny fidododonareo taty atokantranonay, ny fitrotronareo ambavaka anay ary ny fizarana ny teny fampiononana sy fampanantenana. Misaotra indrindra ny amin'ny fahodranomaso, ny fijoroanareo vavolombelona dia maneho ny voninahitr'Andriamanitra.
notanterahanareo ny teny ao amin'ny Romanina toko 7:15 miara mitomany amin'izay mitomany. Tsy ho voavalinay ny soa nataonareo taminay fa Andriamanitra manakare-pahasoavana anie no hamaly vavaka anareo koa. Hitahanareo Jehovah ka hiaranao ao amin'ny Nomery toko 4:20. Hoy any malala sy ery raha mamonjy soa mianakavy, tahina raha mamonjy soa, ny fianakaviana raha mamonjy soa sy kolonga. Filazana manjo. Efa niady tsara aho, nantanteraka ny fiazakazahana aho. Timoty 2:4-7. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganana ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny ray be malalanay rakoto malala andria manarivo dia nondry dia nodimandry ny talata 17 Jona 2020 tany Madagasikara teo amin'ny 7 taonany. Hoy ny zanany eto amin'ny fiangonana Rary Jona Lanto sy hony ary ny zanany. Mankasitraka ny fanohananareo sy ny fitondranareo ambavaka ny fianakaviana manontolo. Filazana manjo 2. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui lui ressemblent. Marc chapitre 10 verset 14. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui notre bien-aimé Maxime Miari Stéphane le 2 juillet 2020 à l'âge de 13 ans. De la part de ses parents, Maxime Arlalaina et Tomoine, son frère Maxime Miara Dorian, sa grand-mère Rakutpe Saundra Lalao, membre de sa FIF. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana dia navy mahery ary aja na keke sy anta izay namono ray tapo aminy sy ny fianakaviana Rary Jona sy Lanto izay namono rainy dia ho tanterahana amin'ny alahady herinanio 12 Jolay 2020. Filazana teraka. Nantenaina sy Perlina Randriamananjara dia misaotra an'Andriamanitra tany nanomezana anay zanaka dia Jolay Rubisa Randriamananjara. Teraka ny 15 Jona 2020 teo. Koa fifaliana anay no mampandrianareo fiangonana izany fifaliana izany. Fanomezana avy amin'ny Jehovah no fahafahana amin'ny teny. Izy no mpanome. Ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra. Jakoba toko 1:17. Rojombavaka. Mampatsiahantsika fa misy ihany koa ny rojombavaka isan'andro. Ny tableau mirakitra ny sujet de prière dia efa alefa mivondrona asa fiainam-piangonana sy ny diako mivalan-trany any amintsika. Rakitra sy adity miantsofa anaty sitrapo eny ambarao zany. Amosa toko 4:15. Ny fandoavana ny adity sy rakitra ary fanahy-pisaorana dia atsika atao amin'ny alalan'ny virement, chèque alefa any amin'ny mpitambolin'ny fiangonana, carte bancaire amin'ny alalan'ny roy elo aso. Izany dia afaka atao koa ao amin'ny tranokala amin'ny fiangonana fpma-toulouse.com. Rubrika fondron'asa vola sy fananana izay ahitanao torolalana manazava ny fanaovana azy. Afaka manao izany koa isika rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana ka isy arina anasianan'izany eo am-pivoahana. Engaviana indrindra isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara na horakitra na adity na rakim-pisaorana. Dia tsarovy ry havana fa ny manome amin'ny fifaliana no akasitrahan'ny tompo. Catéchumène sy étude biblique mifarana ny taom-pianarana ka tsy misy fampianarana mandritry ny fialan-tsasatra. Diarim-piangonana ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 12 Jolay herinanio dia mbola mitery olatolakandro eto amin'ny temple du Salin satria mbola tsy tena vita tanteraka ny fanombarana ny vieux temple. Ny fanompoam-pivavahana manomboka amin'ny alahady 17 Jolay kosa ka hatramin'ny 30 Aogositra
dia hiverina any amin'ny vieux temple ka hanomboka amin'ny 10 maraina. Misaotra antsika ny aino hatramin'ny farany, ny voninahitra man'Andriamanitra irery ihany. Ry havana malala amin'ny tompo, fisaoran'Andriamanitra no atolotritsika noho izao fionatsika androany izao. Ary indrindra moa fa mbola asandratsika avo izany fisaorana azy zany no ny fitahian'ny fiangonana, ny fitahian'ny tsara avy nandritra n'izay enim-bolana ny diavintsika izay. 3 volana tao anatin'izay dia nandalo fitsapana isika izao tontolo izao. Ary tao anatin'izany dia hitanareo fa nisy ny fibohana efa nanomboka nivoaka tsy kelikely tsika amin'izao fotoan'izao, nefa hitantsika koa fa mbola misy ny fepetra tsy maintsy arahana. Ny zavatra tiana ho tenenina sy hamafisina dia ny fisaoran'Andriamanitra no ny fitahian'ny tsirairay avy tao anatin'izany fitsapana izany. Fisaoran'Andriamanitra fa teo koa ny fampiofanana maro, ny fanompom-pivavahana maro nahafahantsika ny ray tamin'ny alalan'ny YouTube dia mbola mitohy zany amin'izao fotoan'izao, ahafahantsika miaina ny tenin'Andriamanitra izay antony maha-kristianina antsika sy ahazoantsika fiadanana amin'izao fiainana mandalo lalovantsika eto an-tany izao. Misaotra manokana antsika rehetra tamin'ny fanohanana ara-bola nandritra ny izay enim-bolana izay, ary mbola namafisinareo izany indrindra nandritra ny 3 volana izay tsy nifakahitana, dia marobe isika, marobe ianareo no namaly ny antso, nanao ny rakitra, ny adidy, ny rakim-pisaorana, satria te-aneo ianareo ny fahasoavana ny raisinareo tamin'ny tompo, ary dia afaka lazaina aminareo anio, ary mbola ho mafisina amin'ny mailaka taratasy eo alefa fa tratra ny tanjona ara-bola teo amin'ny adidy sy ny nandritra n'izay enim-bolana lasa izay. Izany dia noho ny fitahin'Andriamanitra sy noho ny fiasan'ny fanahy masina tamin'ny tsirairay avy taminareo ka isaorantsika ny tompo be fitiavana. Amin'izao fotoan'izao tsika dia mandindra ny fialan-tsasatra. Misy amintsika no mety efa mieritreritra andeha, misy ny mbola hijanona, kanefa ao anatin'izany dia mbola hitantsika koa fa ny valana retina dia lazany amintsika fa mbola eo lalandava, nefa ao ambonin'izany ny tompo no mbola eo amintsika lalandava, ary ny tompo no mandresy ny aretina, ny tompo no miaro antsika ao anatin'izany. Ka raha andihy ny fialan-tsasatra tsika, raha ohatra manam-pikasana maro tsika, dia misy tenin'Andriamanitra tiana ampahirezana antsika manao hoe miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-da mahireza. Ary mbola manana fahasoavana lehibe manokana tsika nylazain'ny mpitantsoratra teo fa azadino amin'izao fiatombohan'ny fialan-tsasatra zao ny mandray anjara amin'ny fiofanana tarihan'ny sampana fifazana izay manomboka rahampitso ka mifarana amin'ny Alahady. Fahasoavana lehibe zany. Matetika olona vitsivitsy eto amin'ny fiangonana no mandeha ny Besançon, mandeha kara. Amin'ity indray ny tompo miteny amintsika hoe mijanona eto isika fa omena maimaimpona antsika ny fampianarana izay ho fampahirezana antsika sy ilayntsika mba ahafahantsika manana ilay fiadanana. Ka aza misaratsara mandray anjara amin'izany fa tsy ho foana tsy akory ny fanarahantsika izany fiofanana izany. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ary ny fiadanany ho amintsika rehetra. Amin'ny Alahady voalohan'ny volana tahaka izao dia fanaontsika ny miaraba manokana ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'ny volana lasa iny. Ka misy 9 mianadahy izy ireo no arabaintsika androany nahatratra ny tsingeritaona tamin'ny volana jona iny. Raha eto ianareo dia mba mitsangana, raha ny tokantrano koa dia mba angatahana hitsangana
andray ny fiarabana ary indrindra azahoana manandratra vavaka manokana ho anareo. Dia raha matoisany Rasoanantenaina Marcel, Randrianasolo Denise, Rabe Mananjara Louisette, ary Andriamatoisany ny mpitandrina Andriamampianina Désiré, Randrianasolo René, ary Rakotovao Rabe Samuel na Besa. Faly izay fiangonana miaraba anareo zokiolona ary miompo tanteraka aminareo sy miray fifaliana aminareo amin'izao nahatratraranareo indray ny tsingeritaona nahaterahanareo izao. Fitahiana sy fahasoavana avy amin'ny tompo zany, ka dia isaorana azy feno sady manontolo. Fa koa fisaorana sy fakasitrahana avy ao anatinareo, ka dia iombonana koa aminareo. Indramina ny teny ao Noabolana 520 manao hoe satroboninahitra tsara tarey ary ravaky ny antom-panahy ny volo fotsy ao amin'ny lalan'ny fahamarinana no ahazoana azy. Tena zava-dehibe ny ahatsiarovantsika ny asan'Andriamanitra sy ny fahasoavany amin'ny tondrany sy tantanany fiainanareo ary indrindra anomezana anareo taona maro. Ao amin'ny soratra masina dia ambara fa Kristy ny fahamarinantsika amin'ny alalan'ny fahasoavany izay nanamarinana antsika mahay mampoana no ny finoana, koa dia arabainy ianareo. Ary koa miara-misaotra an'Andriamanitra aminareo zahay noho ny fahasoavany ny tantanany sy ny tehirizana anareo tamin'ny lasa, ary mbola inonay fa hitantanany sy hitehirizany anareo amin'ny ho avy koa. Fitentsika malagasy ny hoe ho tratra ny ela indrindra dia ho tanteraka aminareo tokoa ny izaho. Ary izao ny tsodrano tononina ho anareo, Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony anareo araky ny habeny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mbola hiara-mivavaka isika. Tompo misaotra sy midera makalaza ary mame voninahitra anao zay noho ny fitahim-panahy zay tsy azo visafisaina, tsy voatonina, kanefa dia arotsaka ao feno amin'ny olonao. Andriamanitra mahatoky ianao ary Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, ka dia miompo amin'ny reto zokinay reto zay midera anao, misaotra anao, makasitraka anao ary manome voninahitra anao fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Misaotra ny amin'ny fitahim-panahy rehetra, misaotra noho ny fahasoavana izay tsy haina refesina arotsaka amin'ny zokinay. Ary dia mbola mivavaka aminao zay ho an'izy ireo, mba horovanao amin'ny ratsy rehetra, arovanao amin'izay manimba, arovanao amin'izay mampisaraka aminao, ary tehirizanao azy isan'andro ka avaozanao isa-maraina ny faminramponao, ny fahasoavanao, ny fitahianao, ny fiarovanao ary ny fifaliana sy ny fiadanana avy any ambony. Tompo ninninona ilain'ireo, ninninona tokony ho ao aminy ary ankasitrahany ao anatrehanao, dia tanterao zany ary aoko zany nampifaly azy ao aminao sy ombonanay fifaliana koa. Dia anao nideranao niaja ny voninahitra ny amin'izay fanataonao ary mbola ho ataonao ao amin'reto zokinay malalanay reto, dia raina ny anaranao ray zanaka fanahy masina. Amen. Fanaontsika koa miaraba ireo vahiny, ka raha misy amintsika zao vao tonga miaraka aminay eto, dia angatahana mba hitsangana rabaina sy tsofin-drano amin'ny anaran'ny Tompo. Dia fifalianao anay ny miarabanao tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse, ary indrindra afaka miaraka aminay amin'izao. Tsy fantatro raha mahazo teny malagasy ianao na tsy mahazo. Bon, je vais parler en français. Donc, sois heureux parce que le Seigneur nous donne le bonheur. Et nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. C'est une joie pour nous aussi de t'accueillir, de te recevoir. C'est la maison de notre Père, c'est la maison du Seigneur. Elle est ouverte à
tous les enfants de Dieu. Mais merci en particulier d'avoir choisi la FPMA Toulouse et d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Et nous voulons te bénir, que le Seigneur accomplisse tout ce pourquoi tu es venu à Toulouse et qu'il te comble de tous ses bienfaits afin que tu sois comblé aussi de joie pour le remercier, pour le rendre grâce et que le Dieu de la paix, le Dieu du repos te donne la paix et aussi le repos nécessaire, c'est-à-dire des bons résultats, les fruits escomptés à tous nos efforts. Merci encore et n'oublie pas qu'il y a une place pour toi au sein de la FPMA Toulouse. Alors tu es toujours le bienvenu. Merci. Zao dia miomana amin'ny fanasan'ny tompo isika ry havana ataontsika ny hira izay efa voatondro 4:3 ny andininy voalohany dia mangataka ny diakona hiakatra ity 4:3 andininy voalohany. Aoka hiara-mitsangana isika ry havana. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo, aoka izara sy hanono zany fiadanana zany eo amin'ny eo akaikitsika isika. Tsy mifandray tanana akory fa asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tia anay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny konderan'ny anjely ny fiandriananao. Itsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahany fiangonana any an-danitra sy aty an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiompiana. Ary zay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe no deranay hoe Asina, Asina,
ny teny voarakitry ny apôstôly izay mitahiry ny amin'ny nanatanterahany tompo ny fanasana voalohany izay mbola arahintsika mandraka kehitriny ho fahatserovana azy. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izy namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso ano ity nitenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, ka na ovinana misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatserovana. Fa na ovinana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Petraka isika. Ry kristianina malala, ako isika atsiaran'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia fanampihavanana tolotr'Andriamanitra antsika izany, ka dia aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotranao izahay Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra dia nomenao ny zanakao lahy hitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitro, rehetra izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliana, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandro sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha io, ahidiny ny fanahy masina mba hamen'ny fonay, ka handraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompoko, izay izay tonga eto anatrehanao miombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao, ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianareo ifankatia tahaka ny itiavanao anay izay, araka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fionanona sy ny fifaliana-dao. Amen. Hira 512 Satria efa nandray ny fanahy mazanak'Andriamanitra atsika isika, dia izany no ahafahantsika miara-mivavaka hoe rainay o izay ny an-danitra, masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety amin'ny tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay tananay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ako aho hiara-mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika.
hoy ny tompo avia efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra zao ny fandaminantsika ny dekona no mizarany mofo amintsika ka ny ataontsika dia ny manaty tanana tahako zao hanomezan'ny mofo avy eo dia mandray ny kapoaka isika miverina ty ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika dia tazonitsika eny amintsika eny ny kapoaka fa angonina satria arina iny kapoaka iny tsy verenana intsony ka dia misy sac poubelle zay anatazana azy rehefa mirava etotsika tehirizitsika zany le kapoaka aza tsy peno eny na avela eo amin'ny w fa arotsakitsika ao amin'ny sac poubelle rehefa mirava eto ny kapoaka zay ny fandaminana ka dia manao ny hira zay efa voatondro sika 5 amin'ny 100 dia hozaraina amintsika ny mofo zay raisitsika amin'ny tanatsika ny dekona no manolotra azy izy dia efa manao gan rehefa nanasa tanana dia manolotra ho an'ny tsirairay avy ary avy eo ny kapoaka samy mandraytsika mazo mipetraka ny tsy mpandray Iaramitsangana isika. Hoy Jesu Kristy Tompo, raiso, ano, tiany tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy.
hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotroanareo rehetra ity fatino rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo anie ny fiadanana. Mbola hivavaka isika. Mahazo mipetraka tsika azafady indrindra tompoko. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsoso mandrakizay ho misaotra anao zay fa fisatrikao ny nanome anay ny zavatsoa indrindra dia ny tenan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay sy ny rano soa sarobidy izay mampatoky anay ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ary ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenan'ny zanakao. Mangataka aminao zay no ny famindram-ponao mba hiazona anay amin'izany fiombonana masina izany ka andehananay amin'ny movo tsara amin'ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ary rehefa nampaherezinao teto zahay dia tianay kosa nametraka ao aminao ny fiainan'ireo namanay, ao ireo ny donam-pahoriana na moy malala, ampaherezo ary ampionony, ao ireo marary na ny amin'ny hopitaly na ny tokantrano. Toany tompo ary taio ny fitsaboana mba hitondra vokatra tsara, hitondra ao amin'ny fahasitranana. Mivavaka aminao zay ho an'ireo sahirana, ninona endrika izany fahasahiranana izany, ninona antony, efa nitononao mpamonjy anay ianao, meteza hitsinjo ny namanay ary anafaka azy amin'ny mahatery. Mivavaka aminao zay ho an'ny firenena rehetra manerana ny tany, indrindra manoloan'izao valana retina Covid-19 izao. Mangataka aminao zay hitsinjo ny vahoaka. Mangataka aminao koa izay mba hanafaingana ny fahitana fanafodo amin'izany ary hiaro ny vahoaka, hiaro ny olonao manoloana izany aretina tsy hita maso zany. Matoky zay fa meny nivavakay ianao ary manafaka anay amin'izao fahasahiranana izao. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana sy ny asany rehetra manerana ny tany, mba ho ambininao ny teninao ary ny FPMA mba hijoro vavolombelona sy fanasina fahazavana eto amin'ny tany zay nametrahanao azy. Mivavaka aminao zay ho an'ny firenena rehetra zay mandalo korontana, ho an'ny firenena zay mijaly, ho an'ny firenena rehetra zay fantatrao fa mitaintaina manoloana izao coronavirus izao. Meteza mangy ny firenena tsirairay ary meteza tompo amindra fo fa olonao zahay. Dia tianay ny toram-bavaka aminao ny firenena mampiatrano anay dia Frantsa, mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Mangataka aminao koa zay ho an'ny Madagasikara tany razanay, ta io ny ezaka tsara rehetra, omeo fahendrena ny mpitondra ary omeo ny fahazavan-tsaina sy ny fanahy ny fifankatiavana ny vahoaka malagasy. Tompo, mangataka aminao zay mba ahatonga ny 80 taona ho avy indray ho an'ny firenenay, ho 80 taona zay hijorony, hitombony, hivelarany ary hitoerany tena fiadanana satria ianao ny tompon'ny fiadanana, ianao ny tompon'ny fandripahalemana. Dia mivavaka aminao koa zay te hisaotra ny amin'ireo nandray fahasoavana. Ataovy mahay misaotra, ataovy mahay makasitraka ary ataovy mahay mizara ho an'ny hafa. Zay tsy voatononay amin'izany mivavaka izany fantatrao fa tokony ho an'ny isam-batan'olona, tokony ho an'ny isam-pianakaviana, tokony ho an'ny fiangonana, tokony ho an'ny firenena. Dia ankininay aminao amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy. Dia misaotra tompo. Amen. Mamarina izao fanampam-pivavahana izao tsika ry havana, ka dia ataontsika mpitsanganana ny hira zay efa voatondro 200 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Azafady tompoko, tsy ataontsika ny 200 azafady fa ny hira 725 andininy fahefatra no ataontsika mpitsanganana, 547 andininy fahefatra eo mpitsanganana.
Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary noho izany dia aza manao adaladala fa ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. O aminareo any eny Tompo tay anareo aneny Tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandeha amin'ny fiadanana ka manontony Tompo.